Maro hisafidianana ny lalam-pihofanana azo arahina ny amin'ny ambaratonga ambony eny. Betsaka ihany koa anefa tsy dia be mpahafantatra nefa azo atao tsara ny mandraton'ny fahalalana ao amin'izany. Mifanandrify amin'izany indrindra ny hetsika nataon'ny association Sesame androany teny Ambatoroka teny. Mba hanoroana lalana ireo ankizy vonazy ny diplôma baccalauréat ka ahafahan'izy ireo misafidy tsara ny lalam-pianarana mety amin'izy ireo dia nikarakara hetsika mikasika izany ny association Sesame androany tetsy amin'ny université catholique de Madagascar tetsy Ambatoroka. Sampam-pampianarana ambony miisa 20 mahery teo no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Maro ireo ankizy no tonga teny an-toerana nijery sy nanatrika ity hetsika ity. Androany zany ny première édition du forum de l'orientation des établissements supérieurs sur la formation professionnelle eto amin'ny campus Sesame. Ny tanjonay dia no ny fahitana fa nisan'ny olona lehibe amin'ny fahombiazana ny fianarana ambony sy ny asan'ny tanora amin'izao fotoana izao ny resaka orientation. Izy io dia tsy misy mihitsy eto fa ezahanay zany ho piscine mba ahafahan'ny ankizy tena mieritreritra tsara hoe hanao inona dia ho aiza rehefa avy eo. Ahafahan'ny tanora misafidy ny lalam-pihofanana mety aminy no antony hetsika androany ary natao maimaim-poana mba ahafahany be sy ny maro mitsidika. Fanampiana ireo tanora ny tanjona ho ny mpikarakara ka nisy ihany koa ny famelabelaran-kevitra mikasika ny tontolon'ny fampianarana ambony natao teny an-toerana.